Tonga nanome tanana ireo traboina Tetsy Vasakosy ny Fondation Axian izay niarahana tamin'ny BNGRC sy ny Commune Européenne Antananarivo. Varimasaka no natolotra ireo traboina teto ary ahatra 12 andro izao etsikay izao. Fantatra zany fa amin'izao fotoana izao nisy an'le vona be izay nanjada atsika dia tonga izahay me fanampinanareo sakafo izy ity zany mandritra ny 12 andro ho anareo trabona mba afahanareo zany miarina tsikelikely sy miverina any amin'ny toerana misy anareo aoriana arirarina zany mba ho tafarina isika zany amin'ity vona izay mitranga eto amin'ny firenena ity. Miara-miasa miaraka amin'ny BNGRC sy ny CUA zany izahay anampy anareo trabona ary eo akaikinareo trabona foana zany zay amin'izao vona mitranga amintsika zao fa dia mirarisoa be da be anareo dia aingany mba hitondra tanjaka sery anareo ty sakafo omena anareo ty. Makasiraka tompoko. Raha araka ny fanazavana avy amin'ny anivon'ny BNGRC dia vonjimaika ihany ity toerana ity satria hita amin'ny sary fa dia fotaka tokoa no ipetrahany olona traboina ireto. Ya amin'ny zao ataoko hoe andro ratsy niteraka tondradrano eto Antananarivo zao dia betsaka ny mpiantsehatra izay namaly ny antso izay ahafahantsika mifanome tanana amin'ireo namana sy mpiray tanindrazana zany tratran'izay vohina ary tsy maintsy nafindra toerana vonjimaika noho izay fiakaran'ny rano any amin'ny toerana misy anazy zay ary tafiditra isan'ny mpiara-miombonano akaiky ao anatin'izany ny vovonana eo anivon'ny mpiantsehatra tsy miankina izay misahana ny maha-olona na ny plateforme humanitaire de secteur privé izay hitatsika manome sakafo ho an'olona 27 ary manaraka zany an'ilay toromarika izay napetraky ny Conseil des ministres farany teo ny ahafahana zany miara-miasa akaiky amin'ireo sampandra isa-tsokajiny amin'ny tantana ny loza sy ny tanin-doza dia isan'ny mpandrindra ao anatin'izany zany ny BNGRC.